Senjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luchanao ni fampalalam Vaovao. Efa taona tiaorina niverina tamin'ny fanapakeviny ny fanjakana Kaniroso tamin'ny fanalalahana ny tseny eo amin'ny sehampiariana lavanilina taratry ny tsy fahamatorana sy fanaovana andrakandrana ny fitantanana ny firenena hoy ny mpanao politika sy mpahay toe-karena. Tsy nahenom-peo ny minisitry ny varotra izay nanizingizina herinandro vitsilasa izay fa ny fameram-bidy ihany no vahaolana amin'ity sehatra ity. Nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny 12 ny volana Avril ny volavolan-dalàna ifehezana ny harena kibon'ny tany eto Madagasikara. Raha ny fametrahana rafitra ara-dalàna tonga ny sehatra ny harena kibon'ny tany ho fanohitra amin'ny fampandrosoana no antony nampitarazoka ny fanjaniana azy hoy ny fanjakana. Tsy tokony hivoana amin'ny hevitra tapaka sy ny fampiarana nandritra ny fankakevitra maro ny votoatiny hoy ireo mpandraraha. Ireto farany izay manany amin'ny nankantoavana azy volana vitsy alohan'ny fahataperany fotoam-piasany ny filohan'ny Repoblika. Aina ny tsesin'ny fifidianana be ny tanàna eto amin'ny tany sy ny firenena raha nambara ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka androany. Anton'izany ny fomba fiasan'ny fanjakana sy ny seny ankehitriny izay tsy marindra araka ny tokony ho izy. Ankilany, tsy milamina ny mikasiky ny lisam-pifidianana raha toa tsy misy ny fanovanao amin'ny lalam-pifidianana ho hiatrany ny fanazavana. Any ivelany, andrasana an'io ny fanapakevitry ny filan-kevitry ny lalam-panorenana mahakasika ilay lalàna, fanavoazana ny fisotrondronono izay nampisavorovoro sy nampitrotra ireo mpiasa misotro ronono ao Frantsa. Nilaza ny anohitra ny hetsika na inona na inona fanapakevitra avoaka ny filan-kevitry ny lalam-panorenana ankilany ireo sendika raha tsy foana tanteraka io lalàna io. Ary avy hatrany ary ny andinindinindreo. Ankafaliana indray tomboko lasy tomboko vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'ny ity alina ity tonga soeto amin'ny fampalalamba vaovao mpanajana tanteraka no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Pejy ny toe-karena avy hatrany dia efa taona tiaorina niverina tamin'ny fanapakeviny ny fanjakana Kaniroso tamin'ny fanalalahana ny tsena eo amin'ny sehampiariana lavanilina. Taratry ny tsy fahamatorana sy fanaovana andrakandrana ny fitantanana ny firenena hoy ny mpanao politika sy ny mpahay toe-karena. Tsy nahenom-peo ny minisitry ny varotra izay nanizingizina herinandro vitsilasa izay fa ny fameram-bidy ihany no vahaolana amin'ity sehatra ity. Onona saina. Mitombo hatrany ny endrika hitarafana ny tsy fahamatorany mpitondra eo amin'ny fandraisana fanapakevitra eto amin'ny firenena. Izao indray niverina tamin'ny fanapakevitra noraisiny efa taona lasa izay Kairoso amin'ny fanalalahana ny sehampiariana lavanilina. Manakaiky ny fotoam-pifidianana ka miezaka maka ny fony vahoaka indray ny mpitondra hoy ireo mpanao politika rehefa tsy naomby ny andrakandrana tao anatin'izay taona maro izay. Zareo ihany nametraka ny olana dia zareo efa mahafantatra inona ny vahaolana. Ny vahaolana dia tsotra libéralisation. Efa niteneninay impolo io dia izay androany zareo vao tonga saina le fitondrana hoe io le vahaolana dia ataony Andry Rajoelina kilalao fotsiny mampalahelo. Tonga ny sambava izy zavatra ataony voalohany tsy miresaka lavany fa manome tuk-tuk an'le olona rofotra t-shirt. Zany tena diany ihany dia manafaka an'le olona angadrainy. Zany zany tanjony lahara-pamena aminy le hoe imaginy fa tsy lahara-pamena aminy le vahoaka. Tena fitondrana manaonao foana. No alalahan'ny filoham-pirenena nandritra ny fidinana ny tanterahany tany Sambava omaly ny sehampiariana lavanilina. Roa herinandro lasa nefa izay nanizingizina ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Razafindrava Edgar fa ny fameram-bidy ihany no vahaolana ho an'ity sehatra ity. Ary io fahafahantsika mametraka ny hoe prix plancher rehefa ndesaka tany amin'ny hitanareo tsara tamin'ireo SOS Vanita ny Sambava izay dia nanaiky tsara mihitsy izy hoe marina zany monsieur le ministre fa tsy maintsy tokony apetraka ihany ny prix plancher ho an'ny tantsaha malagasy. Ary ny fiarovana amin'ny mpamboly tsy maintsy mametraka prix plancher ihany ianao mba tsy hahafaty ny tantsaha malagasy. Ka raha prix plancher 75 000 ariary rehefa manetsetra. Ianao veritreritra zany fa vao any monsieur le ministre dia tonga dia lasa 750 000 ariary.
déjà 75 000 ariary efa miaro gauche à droite ary amin'ny ministère efa sahirana. Ianao zao mpanao gazety mba meoara hoe ahoana ny fomba hiarovanao azy. Ny fidirana sy ny fitsaban'ny fanjakana amin'ny fameram-bidy izay nahatonga ny faty antoka ara-toe-karena maro sy taratry ny fangejana hoy ny mpahay toe-karena androany. Tompona ndraikitra ny fanjakana amin'ny famerana amin'izay vidiny zany fa ny zavatra tokony ho eritreretin'ny fanjakana dia ny fanjakana zany raha resaka ara-toe-karena tokony janona amin'ilay terme économique hoe état gendarme. Tsy miditra tsy mi-intervenir mihitsy ny fanjakana anatina resaka prix zany. Zavatra tsy azo atao zany, zavatra tsy mety zany, zavatra tsy tokony atao zany. Potika ny tantsaha, simba ny tantsaha malagasy, potika ny lavany malagasy. Tsy manam-panantenana ny olona, tsy manana fanantenana amin'izay mety ho eritreritry zany fanjakana zany ny olona. Dikan'izay mila miezaka io fanjakana io miratrapy an'izay erreuran'izay. Erreur économique akoavana be zany. Tsy ampifandinina ny fanapa-kevitra noraisy ny fanjakana hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Ilaina ny fahalalahana araka ny efa notakiana hatr'izay saingy tokony hisy fepetra raisina mifanindran-dalana aminy. Noho ny fahatarany fandraisana fanapa-kevitra matiantoka ny tantsaha-mpamokatra. Tosika malalaka ny exportateur zany zao fa ny mpamboly sy ny préparateur iny tena vo satria zany tamin'ny fagnaragna tamin'ny taloha dia ny lavany manta dia 75 000 ariary ny kilao anankiray dia aveo iny zany dia mitondra makana amin'le hoe lavany préparé ozy na lavany masaka 500 000 ariary. Io zany zao tokony hividanany exportateur an'le lavany mbola sisy eo, mbola misy agny amin'ny 550 tonnes zany ao an'io mpamboly io sy io préparateur io. Na raha rotony mpagnondrany zany io libéralisation io dia hovidiny mora be misy zany vidin'io lavany zay zavatra efa natao ny préparation io mba ho avidy 500 000 ariary. N'olo efa meragna nataon'ny fahazakana ihany nefa mety hividina zalahy zany zay misy mididy 50 000 ariary 100 000 ariary hividanany mpandrarahany io le mpagnondrana an'io ka tsisy nifoagnana ne zay zavatra tokony tombosoa ho an'ny mpagnondrana sy nifoagnana iny dia mbola ho ihany ny CNV zany. Madinika zany tena tsy nisy zavatra mba hoe azara masoandro misy tam'io discussion natao. Roa herinandro lasa izay ny fameram-bidy no vahaolana hoy ny ministra tompon'andraikitra. Izao ny fahalalahana hoy ny filoham-pirenena. Fanapa-kevitra izay mifanipaka ary mahatonga ny mpanara-baovao mametra-panontaniana ny amin'ny zava-misy eo amin'ny samy fahefana mpanatanteraka. Io ve no antony tsy nahitana ny ministra Razafindrava Edgar Tanisambava omaly hoy ny mpanara-baovao. Izao vao hitan'ny filoham-pirenena fa tsy nety ny lalana no safidian'ny ministra ka ny filoha mihitsy no nidina kianja nitondra ny hitany vahaolana. Andrasana tao aorian'ity fandrosoana vahaolana ka nanajanonana ny fameram-bidy eo amin'ny sehatry ny lavanilina ity ny fepetra ho raisin'ny filoham-pirenena amin'ny fidangany vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay tsy mbola ahitan'ny ministra ny varotra sy ny fanjifana vahaolana mandrakandroany. Nankatao avy ny filan-kevitry ny ministra ny 12 ny volana aprily teo ny volavolan-dalàna hifehezana ny ariana-kibon'ny tany eto Madagasikara. Raha ny fametrahana rafitra ara-dalàna tonga ny sehatra ny ariana-kibon'ny tany ho fanohitra amin'ny fampandrosoana no antony nampitarazoka ny fanjaniana azy hoy ny fanjakana. Tsy tokony hivoana amin'ny hevitra tapaka sy ny fampiarana nandritra ny fankakevitra maro ny votoatsiny hoy ireo mpandraharaha. Ireto farany izay manany amin'ny nankatoavana azy volana vitsy alohan'ny fahataperam-potoam-piasany ny filoham-pirenena. Ivrisara. Manaitra ny maro ny fihazakazahany fanjakana amin'ny famahana ny olana mandidina ny sehatry ny ariana-kibon'ny tany raha ny fanapa-kevitra tao anatiny 2 herinandro. Taorian'ny fampitsarana noty mandrara ny fahafahana manondrana volamena ny 5 septambra 2022 araka ny filan-kevitry ministra ny 30 martsa. Nankatoavin'ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ministra ny 12 aprily indray. Ny volavolan-dalàna hifehezana ny sehatry ny ariana-kibon'ny tany na ny code minier izay efa nanaovan'ny mpandraharaha antso aboly taonany. Laza ministra androany fa nojerena manokana anatin'ny volavolan-dalàna ny isarian'ireo mpampiasa vola. Maromaro ny critère de amin'izany attractivité zany eo moa zany aloha voalohany le hoe manana gisement intéressant ve ianao. Dia tsy manana moa dia efa tsy attractif ianao zay ireny critère géologique zany. Critère faharoa dia critère de stabilité, ny critère de sécurité ny investissement. Ty lalàna ity zany dia mitsinjo manokana any resaka hoe stabilité
dia napiditra n'le hoe garantie de stabilité ho an'ireo orinasa izay misehatra ao anatin'ny arenan-kibon'tany. Voalaza tany moa zany dia hoe 5 taona aloha le stabilité io a, dia rehefa avy eo a raha ohatra ka nanaraka ny fepetra ny cahier de charge sy ny sisa dia afaka mbola ho avozy io, fa raha hita hoe tsy nanaraka ny fepetra dia tsy mahazo le stabilité sy le sécurité stabilité voalaza teo iny zany. Tao anatin'ny taona maro no tsy vita ny fihezan-dalàna hifehezana ny arenan-kibon'tany na maro aza ny fakakevitra. Nasarotona hatrany ny fepetra mahakasika ny fanatanterahana ny asa sy ny fandrarana arenan-kibon'tany. Fanapahan-kevitra izay nanara-tsendrika ny fitantanana ny seha-piariana ary nampiempitra ireo mpandrarana ampiasan'ny volany raha tsy ilaza fa tsy nyresaka droit de sortie. Volana vita tsy ahataperany fotoam-piasany ny fitondram-panjakana. Nankatoavana ny volavolan-dalàna hifehezana ny code minier ka mampametraka aia. Ka zay zavatra rehetrarehetra izay zany a dia ohatrany hoe mampieritreritra ihany ny ataon'ny olona zay te andray an-tanana na te hanao ampimamba mifehan'io fanjakana io a manao an'izay fandrirarana zay. Azadino a fa tena mizaka ny tserany eny ny mpandrarà nandritra ny fotoana nampisy an'io gel de permis io, nampisy an'io ataontsika hoe fanajanonana ny exportation na volamena io. Lalàna nge io nefa tena janona fotsiny ohatran'izao. Nizatra nanahirana anay koa dia hoe hanovan'le code minier tsy nanana ministra tsika tao anatin'ny roa taona. Zany rehetrarehetra zany zany hoe mampametra fanontanina aminay mpandinika, aminay ety amin'ny fiarahamon'ny Pyrénées ety fotony hoe inona marina ny enjeu an'izao ataon'ny fitondram-panjakana zao satria ministère souverain iakina ny Pyrénées zany ny ministère ny mine ahoana no lalaovina ao anatin'ny 10 taona. Manantena ny fandrosoana ny volavolan-dalàna hifehezana ny arenan-kibon'tany. Iny anivo ny anteny mera rotonta mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana. Ny volana meo avy zao araka izany ny mpandrarà ary miantso ny fahendren'izy ireo ihany koa amin'ny fandiniana azy. Mila jerena anatin'izay ny hoe ho fanohitra amin'ny fampandrosoana ary hitsonjovana ny mpandrarà sy ny toe-karena marina ve ity volavolan-dalàna hifehezana ny arenan-kibon'tany izay no volavolaina nandritra ny taona maro ity. Fa inona tsy sy ny fividianana be ny tanàna eto amin'ny tany sy ny firenena raha nambariny solombavam-bahoaka Roloratsiraka androany. Anton'izany ny fomba fiasan'ny fanjakana sy ny seny ankehitriny izay tsy mirindra araka ny tokony ho izy. Ankilany tsy milamina ny mikasika ny lisam-pividianana raha toa ka tsy misy ny fanovana ao amin'ny lalam-pividianana ho hiatrany ny fanazavana. Fanadiadiany fitsiny Kolona. Aina tsy ho tanterana amin'ity taona ity ny fifidianana be ny tanàna ho nisy solombavam-bahoaka voafidy tao Tomasina voalohany i Roloratsiraka. Antony tsy misy lamina eo anivon'ny fanjakana sy ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana amin'izao taom-pifidianana izao. Mila tonga saina ny malagasy raha nambarany manoloana ireo lesoka maro samihafa hita amin'izao fotoan'izao. Dia izy moa hitantsika ihany fa io fitondrana io dia mijery ataontsika ozy ny teny frantsay hoe le jour. Zany hoe tsy mba misy programmation ny asa ataony fa dia tampoka eo matsapy izy hoe tara izy amin'le fanapa-kevitra dia mety andray fanapa-kevitra zao izy tsy afaka atao le fifidianana be ny tanàna amin'ity taona ity satria tsy nanomana vola ho an'izany koa zareo dia mety ahemotra zany ny fifidianana be ny tanàna. Fa io zany dia proof mitoka amin'ny tenda fa tsy mahay mitantana zany le fitondrana ankehitriny satria atao petatoko daholo ny zavatra rehetra hitantsika fatapoky fatapirenena dia tonga ihany koa izy jereo fa tsy ampy ihany koa ny vola zay anaovana fifidianana filoha-pirenena fatatsika ihany koa zany satria ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mbola tsy vonona nampy azy ankehitriny noho ny antony maro samihafa donc mbola proof zany hoe tsy mahay mitantana izy. Ankoatra io voabaiko ny fanjakana ny senia amin'izao fotoana raha ny fanehoan-keviny. Tsy misy ny fahaleovan'ny-tena ary mampanahy ny zotra-pifidianana raha ny zava-misy ankehitriny. Lalàna miisa 7 amin'ny lalam-pifidianana amin'izao fotoana no ilaina fantsina maika mandritra ny fivoriana ara-potoana ho avy eny amin'ny anteny mera-pirenena raha nambarany. Za aloha dia tsy afa-po mihitsy raha ohatra ka tsy mandeha le volavolan-dalàna ny proposenay ary betsaka solombavam-bahoaka manaiky le volavolan-dalàna iny dia ho hitako eo rehefa miditra ny session hoe ho vitanay ve manatanteraka an'le izy satria ary ny solombavam-bahoaka ny fitondranany intéressé koa amin'io satria tsy maintsy maro amin'ireo solombavam-bahoaka amin'ny fitondrana ireo tsy afaka ilatsaka fidiana amin'ny anaran'ny fitondrana intsony
donc zany important io resaka CENI io afapoa rehefa misy article anaky7 ovana anatin'io CENI io a de tafapetraka am'izay a ny hoe zay manana solotena anatin'ny CENI ohatrany tamin'ny 2013 iny tena fividiana tsara tantana indrindra atram'izay nanaovako politika teto Madagasikara. Tontosandroany ady hevitra sy famelabelaran-kevitra notariny solombavam-bahoaka roa Laoratsiraka ny resana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana sy ny olana eny anivon'ny kamina eto Madagasikara. Fividianana lavitra ny kolikoly sy no apetraka hoy ny ao anivon'ny Bianco etsekilany tsy misy ny fepetra mazava nampitaina anatanterana izany fa ny fampivoriana ireo mpisehatra mandritra ny fividianana no natao mandray ny fitoriana amin'ny resaka kolikoly avokoa ireo sampandrara mikirakira lalàna raha ny fanazavana nandritra ny zotra-pividianana. Ny fividianana sy ny fanombanana iraisam-pirenena no isan'ny ohatran'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'izao. Efa voafaritry ny lalàna ny trangana kolikoly mialoha mandritra ary aorian'ny ny fividianana raha ny fanazavana. Saingy misy ny fivoarana sy endrika kolikoly hafa. Antony ifanakalozana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa eny fotony. Efa miomana anatanteraka fividianana lavitry ny kolikoly ny Bianco amin'izao raha ny fanazavana. Koatra indreo fandikan-dalàna zay tena ataoko hoe manokana mihitsy amin'ny resaka fividianana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanodikotonana mbola mpanjakana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanodikotonana fananam-panjakana ary ao ihany koa ireo fananarotana fisahana nasa hoy tsika izay na le abus de fonction mety hoe ny tompon'andraiki-mpanjakana na voafidy na voatendry dia voakasika izany fa ny mpisitraka ihany koa an'ireo fandikan-dalàna ireo dia voakasika izany avokoa. Koe ny ohatra mivantana afaka hozaraina amin'ny mpiainotsika angamba dia ny fampiasana ny fananam-panjakana anaovana fampielezan-kevitra, ny fampiasana ny fiara-panjakana anaovana fampielezan-kevitra izay tena tsy azo atao ary tena voararan'ny lalàna tokoa. Afaka mandray fitoriana na fitoroana mahakasika ny hiatrangana kolikoly ny eny anivon'ireo asapan-draraha mikirakira lalàna eo ihany koa ny eo anivon'ny Bianco raha ny fanazavana. Mialoha ny fividianana misy araka izany ny fankakevitra tafiditra ao anatiny ny asa fisorohana ny kolikoly mialoha mandritra ary aorian'ny ny fividianana ataony ny eo anivon'ny Bianco. Mpandray anjara maro no nasaina hiady hevitra sy ifanakalo hevitra ahafahana mahafantatra ny zava-misy eny ifotony. Aorian'ny fankakevitra isy ny fandravonana izany ary aroso amin'ireo tompon'andraikitra ny sosikevitra raha ny fanazavana. Maro ny olana ateraky ny tsy fahafantarany olom-pirenena ny lalàna sy ny zony eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Ankoatra ny tsy fahafahana miaro ny tombotsoa anjakan'ny mpanelanelana ny fikarakarana ny antota taratasy sy ny maro hafa ho azy ireo ka mampitombo ny kolikoly. Antony irosoan'ny ministera ny fitsarana sy ny PNUD amin'ny caravane du droit manomboka amin'ny 2020 ny volana aprily ho avy izao. Ivy Richard. Tsy mbola ampy ny fampafantarana ny lalàna sy ireo zony olom-pirenena tsirairay amin'izao fotoana. Maro ankilan'ny teboka manitikitika ny rehetra amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsy ilaza fa tsy ny lalàna mifeny fandovana izay lasa miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina. Io moa zany marina fa misy le hoe principe de droit hoe nul n'est censé ignorer la loi kanefa tsy voatery marina izay any amin'ireny toerana lavitra reny ary na mety efa mahalala ary indraindray tsara ny hoe miverina mampafantatra indray manahoana lalàna mikasika ny ady tany ny momba ny mifehy ny ankohonana ny fandovana ny resaka arakeloka ihany koa betsaka ny zavatra afahana hoe miverina mampafantatra ny olona indray hoe mahakasika an'izany ny fitsaram-bahoaka ny resaka dina reny rehetrarehetra reny dia azo afaka ifandiniana miaraka amin'ireo vahoaka ireo. Izay no antony irosoan'ny ministera ny fitsarana sy ny PNUD na ny fandaran'asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ny caravane du droit. Anjozolobe no isantarana azy ny 20 aprily, mampikoa ny 12 Mey, feno arivo atsinanana ny 5 Jona ary ambalavao tseny Paris ny 10 Jolay. Maro ny tanjona andrasana anatin'izay. Ny tombony lehibe amin'izany dia hoe rehefa malala ny zoany ny vahoaka na ireo hoe olona manandrara
dia fatany a ny zoany ary mety hoe avetrany de efa voava eo a izay manidikidiky azy mihena ohatrany a irony antsontsika hoe mety ampiena avetrany ny hoe fandanany makany amin'ny fitsarany zay mampiena azy tsy ho voafitaky ny olona amin'ireny hoe mpijirika izany ary mety mampiena koa ny fitsaram-bahoaka zany a betsaka ny tombony azontsika amin'ny hoe fitsarana manakaiky vahoaka fa indrindrandrindra le hoe mampiena ny kolikoly. Ankoatra ny mpitsara mpisolo vava vaditany somotera no handray anjara amin'ny caravane du droit. Isany koa ny fandraisana ny fitaraina ny olom-pirenena amin'ny sedra olana amin'ny raharaha amin'ny mpitsarana. Andray ny fivorian'ny Ilvanie ankehitriny Madagasikara anatin'ny fijerena vahaolana ahafahana mampiroborobo ny sehatra ny fizahantany aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Tanjona amin'izany ny fanokafana ny fizahantany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena taorian'ny fisian'ny valanaretina raha nambariny tompony andraikitra. Fanadiadiny Abraham Rajiamanana. Ambany isan'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara hatreto raha oharina ny fotoana mialohan'ny isin'ny Covid-19 ho an'ny taona 2021 nahatratra 2,100 ireo mpizahatany avy any ivelany teo anelanelan'ny volana janoary sy ny volana novambra isa izay latsaky ny ray apately ny mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2024. Vidina napetraka ankehitriny ny fandraisana ny mpizahatany miisa 3 hetsy ho an'ny taona 2024. Zava-dehibe araka izany ny fisokafana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho fanatrarana izany antony andraisana ny fivorian'ny Ilvanie na ireo nosy miisa 9 ahitana ny Seychelles, La Réunion, Mayotte, Comores, Maurice ary Madagasikara aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ho avy eto izy satria ivory ihany koa tsika amin'io Ilvanie io mba hijery hoe inona marina ary ny tetikasa mba azahoana mampirobobo an'tia zone océan Indien ity. Ny tanjontsika moa amin'ity taona ity dia hoe mba atratrarana aloha niveau talohan'ny crise izany hoe niveauan'ny taona 2020 sy 2022. Raha ny taremarika azony aloha tamin'ny volana janoary, febroary sy marsa izao dia tena efa tena akaikikaiky ny 2019 mihitsy nisan'ny mpizahantany isam-bolana eto Madagasikara eo amin'ny 1000 loa ny différence par mois ary matoky ary mino izahay fa manomboka amin'ny volana mai sy jonina dia mety iotra ambony 2019 mihitsy ary titonty. Notanterahina androany ny fifanaovantsy ny fiara-miasa teo amin'ny ONTM sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ny andian'ny fahasiviny ITM na ny International Tourism Fair Madagasikara ny volana jona izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny doka fo indraisika tomboko lasy tomboko vavy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Dimy ambin'ny folo hatramin'ny 9 aprily mividy mora ho anareo dia mahazo cadeau hello 200 roues misy antsy méga SMS miampy bonus cadeau 100 méga sy na 100 SMS izaranao ireo fotoana mamy amin'ireo akaiky anao miampy bonus 20% rehefa vidina amin'ny amvola vidiny arivo ariary fotsiny tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana alitra amin'ny fiarakodia fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle la vache qui rit n misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valoka aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisarihana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Fiantsaka miavaka sy mahavariny reharesy lovana aty aoriny tonga navao maizatsika io arena mipetraka tony oditrizy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mire adre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy maafapoany ireo mpianakavy tenenao anazy averindiany isika gasy aigle d'or Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul.
3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Pic Maxi. Isaorana sany ianao tomboko lasitomoko vavy tsy misaraka aminay mamerina ny araba tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao vaovao any amin'ny faritany fianarantsoa avy hatrany no anomboantsika izay tapany faharoa izay dia tsy naharay ny tambi-karamana ireo mpiofana ho mpitsabo ao fianaratsoa raha toa ka efa nahazo ny azy avokoa ny any amin'ny faritra hafa misedra olana hatrany izy ireo isa-taona tao anatin'ny 7 taona ny sy ny sekoly mitana andraikitra lehibe eny anivon'ny hôpitaly izy ireo ka tsy tokony atao ambanin'ny zavatra raha ny fanazavana saika olana miverimberina isa-taona eo anivon'ny hôpitaly ny tsy fisitrany ireo mpiofana ho mpitsabo ny tambi-karamany no io olana io dia manao fitokonana fanairana teo anivon'ny hôpitaly BN Tambobe Fianarantsoa ireto mpiofana ho mpitsabo ireto nanomboka io maraina io mariana fa zay antsairana kory tsy dia hoe manam-bola iny anatinay na hoe manana ny asa andraketinay manokana akoatran'ity fianarana ity fa raha dinihana raha ny fotoananay lany indrindra dia aty amin'ny hôpitaly lany ay zany ny vola hiditra ho anay anatin'izany zavatra zany misy aminay 24 heures 48 heures 72 heures lany aty amin'ny hôpitaly ay zany vola ho anay anatin'izany misy aminay tsy atoany ray aman-dreny intsony misy aminay ihany koa nefa manana ny vadiny manana ny zanany hanahoana zay interna ao anatin'izay saika ny fitopolisan-jato ny asa izay sahanina eo anivon'ny hôpitaly tokoa mantsy dia izy ireo no misahana izany manomboka androany dia miato amin'ny asa izay maha interna anay aloha izahay raha tsisy ny vahaolana mandra-pivoaka mihitsy hoe io ny vola eo an-tananay izay nay vao miverina manao ny asa izay vao miverina any amin'ny servisy izay misy anay tsy hoe akory zahay miady amin'ny marary tsy hoe akory zahay miady amin'ny hôpitaly fa mba mitaky ny zoanay toy ny olona rehetrarehetra manana ny zoany izahay interna tsy hoe akory zahay tonga aty hianatra aty dia hampijaliana fa mba tonga izay mba herisetra hoe manana ny hoavinay tsy miady zahay akory fa mitaky fa misy ny antsoavo izay ataon'izy ireo mba hijerena akaiky izao olana izao todika aminareo tompony andraikitra mpanjakana rehetra ao ambony hatrany amin'ny filoha ambony indrindra ny tiana itenenina ny tsy fantatrinay dia hoe tena efa nalefanareo avy any ambony mihitsy ve le vola hatram'izay ka hatram'izay fa ao ampivoambony ao misy maka ny volanay tsy fantatrinay izay ka manao antso aminareo izay tompony andraikitra mpanjakana rehetra izay tompony andraikitra izay manana fahefana manana fahafahana afaka manafaingana farak'izay maika indrindra ho an'izao fivoahany tambi-karama anay interna zao dia mba hiangaviana re tompoko mba hiatsoanay an-tanandroa zany hoe rehefa tonga eo an-tananay ny vola izay mba tokony hositrahanay ihany ho toy ny faritra eraky nyty Madagasikara dia hiverina miasa anay izahay anao ny asa anay raha tsisy ny interna ato anatin'ny servisy dia mba mijaly dia 3 mois no takinay 3 mois ny takinay satria efa nisy teny nisy fampiresahana tany dia ny 1 mois indray no avoakandreo aminay dia tsy manaiky zahay efa any bon de caisse ny 1 mois fa zahay tsy handray ny 1 mois fa 3 mois vao mandray zahay azay vao verina miasa anay ho arantsika ao moa ny mety ho toy nyizao fitokonana izao fa ny azo antoka aloha dia isy fiantraikany mivantana amin'ireo izay mitondra marary eny amin'ny hôpitaly ny akony izao fitokonana izao fa miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpianatra manaraka lalam-piofanana siantifika eny amin'ny université ny tsy fisian'ny fanampiana ho azy ireo amin'ny asa fikarohana anton'izany ny sakana eo amin'ny lafiny ara-materialy sy ny tsy fampin'ny fanohanana eo amin'ny fampahafantarana ny dingana atao amin'ny asa fikarohana hoy ireo mpampianatra mpikaroka Avril maro amin'ireo mpianatra eny amin'ny université ankehitriny no misedra olana amin'ny famitana ny asa fikarohana toy ny fikarohana siantifika ny tsy fisian'ny enti-manana sy ny tsy fampin'ny fahalalana mikasika ny dingana araina amin'ny asa karoka amin'ny ankapobeny no antony izany ilaina manoloana io ny fanohanana ireo mpianatra amin'ny famitana ny asa misaraka izany ny famelabelaran-kevitra sy ny fionana tamin'ireo mpianatra eo amin'ny nivon'ny faculté des sciences eny amin'ny université Antananarivo ho fanampiana azy ireo amin'ny alalana ny atoro-lalana momba izany asa fikarohana izany niaraka tamin'ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo mpisehatra samihafa toy ny vondrony ny mpandrara malagasy
anakirangeza be ihany koa dia hoe manao ihany koa moa nefa ny amin'ny resaka hoe famatsim-bolona an'izay fikaroana zay dia izay le hoe rehefa mifanojo amina filana izy zany tokony afaka mitondra atao hoe famatsim-bola fanampiny ve ny tontolo fandrarana na ny sehatra hafa ihany koa izay mety mila n'ilay voka-pikaroana reny mantsy zany isan'ny zava-dehibe ny hoe mety ho filana tohana ao anatin'izay ho an'ny mpikaroka amin'ny ankapobeny satria misy ny zavatra ilana famatsim-bola manokana amina fikaroana atao. Mety ny hetsika afijerena mahitsy ho fanampiana sy fanohanana ireo tanora eo anivony nisy ambaratonga ambony amin'ny nisy famitana ny asa karoka tanterahin'izy ireo raha ny nambarany mpikarakara. Ny fampiarahana ny fiofanana any am-pianarana sy ny eny anivon'ny orinasa no ahazoana tanora matianina rehefa miditra ao anatin'ny sehatry ny asa. Maro ny tanora manana hevitra tsara sy tetika asa tsara anatsarana ireo orinasa raha ny fanazavana. Misy amin'ireo université tsy miankina no efa mandrisika ny tanora anangana tetika asa izay tafiditra ao anatin'ny fiofanana raha n'izy ireo. Tsy mitovy amin'ny zavatra misy any am-pianarana ny zavatra misy marina eny amin'ny orinasa. Isan'ny olana lehibe iainan'ireo tanora malagasy amin'izao ny tsy fananana traikefa rehefa miditra ao anatin'ny sehatra matianina. Amin'izao saika efa tafiditra ao anatin'ny fiofanana arahin'ireo mpianatra any am-pianarana ny fampiarahana ny asa sy ny fidinana ifotony. Mijery ny zavatra misy eny anivon'ireo orinasa. Ho an'ireto tanora vao taona afaroa ireto, misy nisy tetika asa izay nataony anatsarana ny orinasa iray. Misy matière anankiray any am-pianarana atao hoe comportement du manager dia tao anatin'io matière io no nanaovanay any ity tetika asa ity mba ahafahana indrindrandrindra manatsara ny tolotra omen'ny orinasa fa indrindra ihany koa ahafahanay mahita ny pitsopitsony fiainana rehefa ety anaty orinasa ety mahita hoe inona tokoa moa zavatra ataonay rehefa hiditra anatin'ny tontolon'ny asa izay. Amin'ny volana mars ity tetika asa ity ary natao tamin'ny voalohany aloha resaka tamin'ny orinasa izay dia avy eo nanamboatra boky omena an'zareo ahafahana mametraka ireo hevitra rehetrarehetra irehetra suggestion rehetra nomenay an'zareo dia tao aorianan'izay nisy fifampiresahana dia nisy ny tetika asa andraisiny tao anatin'ny hevitra natolotra eo an'zareo. Anisan'izany ohatra ny fametrahana biblioteka, ny fametrahana étagère sy ny rebranding natao any entreprise. Misy ny tatitra atao ary ny zavatra vita no azahoana noty amin'ny fianarana izay atao. Miisa 9 mianadahy izy ireo no niarany asa nanangana ny tetika asa amin'ny fanatsarana ny orinasa iray raha ny fanazavana. Ny tompon'ny orinasa ianty no miantoka ny lany amin'ny fanatsarana fa izy ireo no mitondra hevitra sy ny fanatsarana ny orinasa. Nampiova zavatra maro tato aminay tsy araky ny eritreretinay. Marina fa efa 3 taona nisy ny tia perso ka ny zavatra tsy ny eritreretinay mihitsy no nentin'ny zareo teto. Anisan'izany zao ohatra ny hoe ny fanasiana biblioteka tato amin'ny showroom amin'ny tia perso dia ny fanasiana plaque koa zany ery amin'ny vavahady plaque ny tia perso izay tsy mbola nisy hatram'izay fa zareo na ny sosokevitra zany dia mandeha miandalina moa zany fanamboaranareo dia nisy koa zany efa tao anatin'ny tetika asan'ny tia perso ihany aloha ny resaka hoe famakiana boky ato ary zareo na nisana nampy be dia be nitondra boky ho vakian'ny tanora izay ho avy eto zany. Zava-dehibe ary fampiakarana ny traikefa ny tanora ny hetsika tahaka izao aorian'ny fiofanana efa afaka miditra avy hatrany amin'ny sehatra matianina izy ireo. Rehefa fialan-tsasatry ny pasika toy izao no merosa amin'ny fampiofanana ireo mpitarika eo anivon'ny skoto ireo tompon'andraikitra. Fiofanana izay amolavolana tanora tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana sy anivon'ny fiarahamonina. Maharitra 5 andro ny fiofanana atao mandritry ny lasy ary misy 720 ireo nanaraka izany raha ny fanazavana tamin'ny faritany miisa 3 ny lara 900.
saika nanantanteraka lasy fiofanana avokoa ireo tily rehetra eto Madagasikara ankehitriny etsika afanofanana ireo mpanabe indro isan-taona no hanaovana ny fiofanana toy izao isan'ny tsy diso anjara tamin'izany ny faritany Analamanga Atsimo amin'ny alalan'ny brotarpanofanana 10 andro ny fanofanana ary tily avy amin'ny faritany miisa 3 no navondrona teny Ambatomravavy. Misy mpiofana maro tonga eto 7 sy 900 miatrika izany lasany avy amin'ny faritany anankitelo dia ny faritany Analamanga Atsimo ary ny faritany Analamanga Afovoany ary ihany koa ny faritany Tasy. Manatanteraka etsy mpanabeazana mba afahana manofana ireo mpiandraikitra mba manana bagazy hoentiny anatanterahana ny fiandreketany eny anivon'ny fivondronana sy ny fiangonana misy azy. Izany dia irafetan'ireo synodam-piangonana 4 mirafitra amin'ny tily eto Madagasikara dia ny METM, ny FJKM, ny FMTA ary ihany koa ny Anglikanina amin'ny alalan'ny SCOA. Ny fanabeazana dia izana hipaka any fotony mba ahafahan'ireo beazana ho tsangam-bato. Akoatra ny fahaiza mitantana eo anivon'ny fiangonana fanofanana atanora ho olombanina ihany koa ny etsika. Fiofanana tahaka itony dia ahafahana manantevina sy mizara fahalalana, manamafy ny fahaiza-manao, ny fahalalana ary ihany koa ny hiatrihan'ny fiainany satria dia misy ofana maro makasika azy manokana, makasika ny fikambanana ary entiny miady amin'ny fiainany satria amin'ny mahasokoto azy dia mitaiza sy mamolavola ho tonga olo-pirenena vanina andry ny fianakaviana ary fahavolombelon'i Jesosy Kristy. Fiofanana ho an'ny tily eto Madagasikara dia misy dingana anankitelo: ny fanomanana, ny fanaterana ary ny fanatanterahana ny lasa ravinala. Izany hoe izay rehetra afaka ka mahavita ny tetim-piofanana dia miroso amin'ny dingana manaraka rehefa avy mampiatra izany mandritra ny taona iray. Indroa isan-taona no misy ny fiofanana tahaka izao ary ao anatin'izao fiofanana izao dia misy koa ny asa firotsahana izay irosahan'izy ireo makeny anivon'ny fiarahamonina mivantana manao ny fampiarana avy hatrany ny fiofanana izay nitanterahany teto amin'ny fanaovana ny asa soa maro isan-karazany sy ny fitoriana filazantsara ho fahavolombelon'i Jesosy Kristy. Sy afaka miroso amin'ny dingana manaraka ireo tily raha toa ka tsisy anavita ny fiofanana mitovy ity sy natao teny Ambatomravavy ity. Ny fiofanana izay hanandraisana ny aloha hevitra hoe tanterao ho ny fanomponao. Zamanana fahasembanana sy olona sahirana ara-pivelomana misy 10 avy amin'ny fokotany maro ao Antsiranana no nahazo kilalao avy amin'ny tetikasa ankizy kristianina sy ny commune urbaine Diego Suarez. Ny tolakandro teo lanonam-pizarana natao amin'ny lapan'ny tanàna. Androany no nampahafantarana fa zaza sahirana ara-pivelomana sy manana fahasembanana misy 207 no isitraka izany. Lakila Oposaingy, Kolo Antsiranana. Zaza 10 roaka hatramin'ny 4 taona sahirana ara-pivelomana sy manana fahasembanana eto anivon'ny commune urbaine de Suarez no nahazo kilalao avy tamin'ny tetikasa ankizy kristianina. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fiadidian'ny tanàna. Nambara nandritra ny lanonam-panolorana fa etsika entina anoanana ny zaza afaka ifaly toy ny ankizy rehetra no tanjona okinendry. Ny Samaritan Purse no mandrasa ny soma menindreo zaza avy any États-Unis. Ny tanjona moa dia ny afahana ny tolo filazantsara amindreo zaza izay mbola tsy naheno mihitsy ny momban'izany Jesosy Kristy zany. Dia natomboka tamin'ny zaza azo lazaina hoe vulnérable sy ny zaza handicap. Zay zany no nanomboana azy androany dia ny zareo atao amin'ny handicap zany no nitadin'le zaza hoe izavy le zaza handicap dia ohatran'izay koa taty amin'ny commune no nitady hoe izavy le tena zaza vulnérable dia ry zareo no nitety fokontany dia nahita ireo zaza izay hitantsika. Zava-dehibe ho an'ny manana fahasembanana ity etsika ity. Ny mazava-dehibe le etsika karaha ty moa dia maneho fifaliana ho an'ny zaza manana fahasembanana fa indrindra moa eo anivon'ny fiainana anazy satria ndraikindraiky zegny tsy dia afapo izy agny an-tokantrano agny amin'ny resaka hoe fifalifaliana ka
ity dia agnisan'ny zava-dehibe ho an'ny fiainana zaza manana fahasembanana eny ihany koa ho an'le zanak'olo zay sahirana ka tsy afaka mbo mividy soma tahaka ity fa indrindra moa fahatsarovana ho an'Andriamanitra. Marina fa 7,600 izaza isitraka ity fanomezana ity eto amin'ny commune urbaine de Gossores. Vaovao amin'ny faritra izay hatrany dia manoloana ny fitangana vidim-piainana antolan'andro amin'izao fotoana izao. Nivondrona ireo fiarahamonim-pirenena sy fikambanana any an-toerana ka nanangana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Ijery ny antony mahatonga ny fiakaran'ny vidiny entana fa ihany koa hiaro ireo zo voaitsakitsaka vokatry ny fitrandrahana. Fanampanazavana. Nani lutte pour le sud nianarana. L'objectif de hiaro ny zon'ny vahoaka, hiaro ny zon'ny mpanjifa. Ataoko izay voatohitohina ka misy mifiatraika amin'le fiainam-bahoaka. Ny tolona ataonay dia handeha par étape amin'izay voie administratif rehetra haheno sy hahazo ny taratasy fangatahanay ny ministère izay voakasiky ny autorité eto an-toerana ary na eux-mêmes izay anisany anananay olana amin'izao. Ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 20 ny volana May ho avy izao ny rally VHR andiany faharoa mpifaninana eo amin'ny 10 no andrasana amin'izany. Izy ireo izay hozaraina anatin'ny sokajy miisa 4 ny old, légende, prestige ary ny classique. Isan'ny ampiavaka ity andiany faharoa ity ny fandraisana anjarany Didier Oriol tompon-daka ny rally tamin'ny taona 2020 sy Joda. Ny 7-20 May izao no tanterahana ny andiany faharoa amin'ny rally VHR. Mpifaninana manodidina ny 50 no andrasana amin'izany ny mpikarakara izay nozaraina ho sokajy 4, old, légende, prestige ary ny classique. Anisany nanamarika ity andiany faharoa ity ny fahatongavan'ny Didier Oriol izay pilote tompon-daka eran-tany rally ny taona 2020 sy 700. Eo ihany koa ny fandraisana anjarany Joda izay ambassadeur VHR Madagascar amin'ny ity taona ity. Ho avy eto Madagasikara ihany koa André Galoupi izay tonga hitsirika sy hitondra fanatsarana amin'ity fifaninanana ity. Mitovy tamin'ny taona lasa ny lalana amin'ny ankapeny. Miaingo eo sambaina no manomboka ny zone de régularité hatrany ampefy amin'ny andro voalohany. Ny andro faharoa kosa no mampiavaka azy. Miaingo eo ampefy ary mipakatra ny tsorono mandidy ary miverina eo ampefy. Ny andro fahatelo kosa indray dia hainga any ampefy ary miverina eto Antananarivo ka eo amin'ny Kianjabary Mahamasina no arrivé finalina amin'izany. Ny FSAM sy ny Madakox no mpikarakara ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny fizahantany no ity fifananana ity tafiditra ao anatin'ny programa ho fampivoarana ny tontolon'ny fizahantany eto amintsika. Maro ireo lalana sy fandaminana nasiana fanovana entina anatsarana ny fifaninanana. Anisan'izany ny fandrindrana ny ora fiangana eo amin'ireo mpandray anjara sy ny fanentanana azy ireo anady ireo lalàna napetraky ny mpikarakara. Anatanteraka seho etsy amin'ny CCSK Antanimena ny 20 ny volana May ho avy izao ny tarika soa ahitana ny Ludiso sy Nathan. Izy ireo izay mpira malagasy nandray anjara nandritra ny fifaninanana Vaovao France ny taona 2020 sy ny lalao destination Eurovision France ny taona 2022. Ukalon'izy roa mianadahy mandritra ireo ny hira malagasy amin'ny teny vahiny anatin'ny rakiran'izy ireo miaraka amin'ireo hira mampiavaka ny Madagasikara. Anolotra sy lehibe ho an'ireo mpankafy eto Madagasikara ankehitriny ny tarika soa izay ahitana ny Ludiso sy Nathan ny 20 volana May ho avy izao etsy amin'ny CCSK Antanimena. Izy ireo izay mpira malagasy ny afaka ary nandray anjara nandritra ny fifaninana-kira Vaovao France ny taona 2020. Teo amin'ny lalana fahatelo kosa nisy ny tarika soa nandritra ny lalao destination Eurovision France 2020. Teraka tany ivelany izy mianadahy lehibe teto Madagasikara tany Mahajanga sy teto Antananarivo. Ahatrado ny rora sasany nisy ho tanterahin'ny Ludiso sy Nathan etsy amin'ny CCSK Antanimena. Izy mandritra izany ny fiangaliana ireo hira amin'ny teny malagasy amin'ny teny vahiny. Ny parcours ny tarika moa zany efa tany amin'ny taona 2015 tany Tac de Monde zany ny tarika ny anaran'ny tarika novoizinay. Dia nisy ny fisarahan-toerana moa zany satria tsy maintsy nianatra izy dia nakany andrafy dia sady nanao an'ilay concours dia mitondra ny anarana hoe soa zareo izay moa zany teny Madagasikara ihany ny musicien izy noho ny parcours fa zany hoe mbola miaraka ihany zahay dia tonga eto zany zareo amin'ity 2023 ty tambatra amin'ny soa sy tactement zay mifangaro le répertoire misy traditionnel izy dia misy moderne
zany hoe za natazoma foana le mamalagasy ao anatin'le concert fa na izany ary satria zareo nandala mozika tany ivelany a nanao recherche izy dia sady nanao concert maromaro tany ohatr'izany a dia misy composition moderne ihany koa ankoatra ny composition traditionnelle. Efa misokatra ankehitriny ny fivarotana ny tapakila ho an'ny seho tanterahin'ny tarika sorany nambaran'ny mpikarakara. Tapakila izay tsy faina amin'ny sarany 2 alina ariary ny first, 3 alina ariary ny gold ary 10 alina ariary ny VIP. Billetterie any amin'ny boutique machine la city Vandry dia Akourdiga dia Smart Tanjombato Isoraka Trimboscora Korondrano dia ny misy koa billetterie en ligne amin'ny www.ticketplace.io. Anomboka amin'ny roro sasany atoandro ny seho tanterahin'ny tarika soa tsy amin'ny sesesika tany mena ary izara roa ny fampisehoana mandritra izany. Sua, 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 sua. Any ivelany dia andrasana anio ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny lalam-panorenana mahakasika ilalalana ny fanavaozana ny fisotro-dronono izay nampisavorivory sy nampitroatra ireo mpiasa misotro ronono ao Frantsa. Ny laza ny anohitra ny hetsika na inona fanapa-kevitra avoaka ny filan-kevitry ny lalam-panorenana ankilany ireo syndicat raha tsy foana tanteraka io lalana io. Fanampananjavany eo amin'ny sary ny France 24. Androany no andro voatondro amoahan'ny filan-kevitry ny lalam-panorenana ny fanapa-keviny mahakasika ilay lalàna fanavaozana ny fisotro-dronono. Voadidina mpitandro ny filaminana ny faritra misy ny filan-kevitry ny lalam-panorenana androany tontolo manoloana ny hetsika ireo vahoaka frantsay mitsipaka tanteraka io fanavaozana io. Ary norarana ihany koa ny fanaovana ny hetsika tahaka ny omaly nanoloana ity androm-panjakana ity araka ny fanapa-kevitry ny prefet ny polisy ny Paris isorohana ny savorovoro. Na izany azy nanamafy ny syndicat fa anohitra ny hetsika na inona ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny lalam-panorenana raha tsy foana tanteraka io lalàna io. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny lalam-panorenana androany. Plaseto mokobavy manakatona ny fiarantsika tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao sy nisarika taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.